taoriny fanadihadiana natao azy ireo teo anivon'ny paka omaly izay tiany amin'ny Bianco nandritry ny andro maromaro nidoboka ponjavony maika eny Antanimora Irina Rakotomanga sy Jerry Sakaizany araka ny fampitambavao ofisialy navoaka ny ministry ny fitsarana voapanga amin'ny fanodikodonam-bola mpanjakana fanararota-pahefana sy fanomezana tombon-dainy fampiasana osika firaisana tsokombakoma sy famotsim-bola mifandraika amin'ny raharaha Madagascar Airlines sy ny orinasa Probeton Sarlu izay tanontany Jerry Sakaizany Irina izany pomba ny fitondrana teo aloha voizina fa valifaty politika zao zava-misy izao nazatra ny rehetra hatramin'izay ny fioaram-pefy amin'ny fampiarana lalàna ho ny filoha-hevitry ny antoka PM Tompola Michela manoloana izany mila saziana izay rehetra mandika lalàna raha ny fanehoan-kevitra dia rehefa fampiarana lalàna dia fampiarana lalàna tsotra fotsiny isika lasa zatra ny zavatra nisy teo aloha dia mbola lasany amin'izay foana ny zavatra jerentsika fa rejerena amin'ny fotsy miakatra amin'ny maso tsy miangatra dia fampiarana lalàna foana niza zany mpitondra fanjakana fa izay karazana pavura zay karazana excès zay ny karazana débordement zay no nahazatra antsika teto ka mety lasa mampisy an'ilay fieritreretana hoe misy ny valifaty politika na ohatran'izay fa rehefa arahana ao anatin'ny cadre rehetra voapetraky ny lalàna le izy dia tokony atao mihitsy ary tena tokony atao ary ny zany fampiarana lalàna izany mba tsy isiany tsy matimatinota mba tsy isiany fanararotana fahefana rehefa tonga amin'ny fahefana anankiray ianao mba isiany ihany koa ny hoe encadrement ho an'ny olo-pirenena tsirairay avy dia averiko ihany hoe ny débordement sy ny bavura fotsiny no ezahana mba tsy hisy toy ny fanaony teo aloha mba tsy hisy ny hoe famoroporonana dossier fotsiny no hanenjehana olona fa rehefa zavatra voamarina tsara satria misy ny fampanoavana misy ny fanaovana ny fanadihadiana maro samihafa ka rehefa voaporofo fa manao fandikan-dalàna ny olona iray na iza dia tokony tsy hisy mihitsy ny exception. Olona misy enina no nitanana amponja vonjimaika amin'ny tirara ity ka olona telo hafa mpiasan'ny Madagascar Airlines no nahiditra amponja ankoatra ny Irina Rakotomanga sy ny Sakaizany nazo fafana vonjimaika eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ny iray hafa raha ny fanazavana avy amin'ny paka Antananarivo izay notateriny Brao maleo tena miady amin'ny kolokolo tamin'izy ireo mandidina ny efatra tapitrisa ariary ny fanodikodonam-bola tamin'ny tsenam-bary-mpanjakana teo anivon'ny Madagascar Airlines sy ny Probeton Sarlu nidoboka amponja vonjimaika eny Antanimora Iramatory Irina Rakotomanga araka ny vaovao izay navoaka ny TVM io maraina io tao amin'ny page Facebook toy izao nambarany page ny TVM taorian'ny fanadihadiana teny amin'ny PAK dia nidoboka amponja vonjimaika eny Antanimora Irina Rakotomanga visatra anenjehana azy ny fanodikodinana volam-panjakana ny fanomezana tombony olona manokana ary fanararotam-pahefana anisan'ny nitazomina vonjimaika eny Antanimora ihany koa ilay namany antsoina hoe Jerry no ny firaisana tsikomakomba tamin'ny fanodikodinana volam-panjakana namafy an'ity resaka ty ihany koa ny ministry ny fitsarana Fanirso Ernevo tao amin'ny page Facebook ilaza izy fa MD any Antanimora Irina Rakotomanga sy Jerry no ny resaka fanodikodinana tsenam-bary-mpanjakana raisana tsikomakomba amin'ny fanodikodinana ny volam-panjakana ary fanararaota-pahefana amin'ny endriny maro hafa namafy ny antony nampidirana amponja vonjimaika ny Irina Rakotomanga ny page ty tandrazana antony nampidirana amponja ny Irina Rakotomanga ho ity page ty tandrazana ity dia ny raharaha tsenam-bary-mpanjakana eninjato tapitrisa ariary latsaka kely na 600 millions d'ariary ao amin'ny Madagascar Airlines zay fanambarany tale général ny Bianco omaly izay nisy conflit d'intérêt tao anatiny firaisana tsikomakomba fanodikodinana volam-bahoaka fanararaota-pahefana no vesatra mazava anenjehana azy ho ity page ity namoaka fanambarana ofisialy na fampifantarana ofisialy ny ministeran'ny fitsarana eto amintsika araka nitatsika eo amin'io sary io toy izao ny votoatiny ny 4 novambra 2024 dia natolotry ny Bianco teto amin'ny fampanoavana ambaratonga voalohany teto amin'ny teny-pitsarana manokana iadena amin'ny kolikoly Antananarivo Iramatory Rakotomanga Ajaniena Rina sy ny namany izay voaroroy amin'ny raharaha Madagascar Airlines sy ny orinasa Probeton Sarlu mikasika ny tsenam-bary-mpanjakana ho fanatsarana ny trano militaire Madagascar ao Toamasina izay mitentina 498 millions 800 248 ariary tamin'ny volana Jolay 2024 ity raharaha ity moa dia toy ny fitoroana voarainy Birao maleo tena miady amin'ny kolikoly ny 12 Desambra 2024 marihana fa nahitana tsy fanarandalana maro ny fomba nazahoana orinasa Probeton Sarlu
izany tsenam-barim-panjakana izany. Olona misa enina no voaroroy amin'ity raharaha ity araka ny nambaran'ny ity pejin'ny ministera ity ka nentina niatrika fampanohavana ny eloka fanomezana tombon-dahiny, ny fanolanana tombon-tsoa, osika sy ny fampiasana osika, fanodikodinana volam-panjakana, famotsiam-bola ary firaisana tsimbakomba amin'izany no anenjena azy ireo. Taorian'ny fisehoana voalohany teo anoloan'ny mpitsara mpanao famotorana dia misa 5 no nahiditra amponja vonjimaika eny Antanimora. Iray amin'ireo no nomena fahafahana vonjimaika ambany fanaraha-mason'ny fitsarana. Toy ny famotorana hoy ministeran'ny fitsarana izay nahitana tombokase mpisolotoerana Velo Bendrainy no nanao sonia tetsy ambany. Notazonina tao anaty selula moa Irina Rakotomanga nanomboka ny talata iraika amin'ny 10 novambra nanaovana ny fakanambavany azy tao amin'ny Bianco. Raha notazonina tao anaty barao kosa i Arlala Ramanantsoa ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra sy i Claudia Andriatsitohaina vadin'ny ben'ny tanàna teo aloha Naina Andriatsitohaina raha nambarany tele général ny Bianco ho an'ny androan'izay. Tozorabefaritra Andrirabesotra. Nanda kitsirano ny fiantsonana ny convocation nataon'ny Bianco Irina Rakotomanga sy ny sakaizany ka izay no nahatonga ny fisamborana azy ireo ho ny tale général ny Bianco androany. Ny tena fisamborana nisy zany dia nakasika ny madame Irina Rakotomanga zany sy ny sakaizany. Iny zany tena hoe nisy ny arrestation izay tsy maintsy natao tao anatin'iny. Satria rehefa nandefasana fiantsona dia tena expressément namaly mihitsy nanda le sakaizany moa tamin'izay satria misy étape moa anatin'ny investigation ty aloha touchena zay vao mitouché an'ity dia nanda tena nanda expressément nanoratra taminay mihitsy hoe za tsy ataonao enquête sisa manoloana an'izany mazava ho azy fa misy résistance opposé dia tsy maintsy miroso zay amin'ny arrestation. Ny polisy pirenena no sahana ny fisamborana ny Irina Rakotomanga sy Jerry Sakaizany ho ny tale général ny Bianco. Telo tapitrisa ariary izy ny sarany lany tamin'ny fisamborana azy ireo tany Antetezam-Bary Toamasina ny alatsinainy 10 novambra 2024 lasa teo. Fisamborana zay natao iny dia amin'ny teny frantsay nous a coûté tena hoe tsy fortune moa zany fa somme d'argent 3 millions d'ariary ny koany mission nandianana nanaovana ny tany zany hoe latsaka kely ao anatiny. Ny PAC Irina Rakotomanga ary izy sy ny vadiny moa zany no miakatra eny amin'ny PAC. Raha ny fantatra loatra eto dia no ilay raharaha Madagasikara Airlines zany. Izay no fiazakazaky ny pedra raha hoy satria tsara ho fantatra zany ary tsara ho fantatritsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana ihany koa satria ao anatin'ny fanovana isika ho ny fiadidina ny fanovana ny fanavaozana ny Republikan'ny Madagasikara izay nanamafy fa mandeha miandalana zany zavatra rehetra izany ary misy dingana voalohany ihany koa tsy maintsy atao amin'ny famerenana ny tanitandalana amin'ny fiadina ihany koa ireo tsy maty manota makasika ilay raha 1.0 miliara ariary teo amin'ny CNAPS sy ny SMGD kosa indray izay tsara ho fantatritsika ihany koa ny makasika izany dia nahiditra ponja vonjimaika ny tale général ny CNAPS teo aloha Mamy Rakotondray be zany napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana kosa ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Arlala Ramanantsoa sy Claudia Andriatsitohaina ny tale général ny SMGD ary olona misy telo hafa taoriny ny akaran'izy ireo fampanoavana teny amin'ny PAC Omaly alakamisy 17 ny volana novambra zany hoe omaly ireto olona ireto izay voaresaka tamin'ity raharaha SMGD sy ny CNAPS ity izy ireo izay voaroroy tamin'ny resaka findramam-bola 1.0 miliara ariary nataon'ny SMGD tao amin'ny CNAPS tamin'ny taona 1.2 zany hoe tamin'ireo olona miisa 17 niakatra fampanoavana omaly zany dia no afahana vonjimaika ny folo tamin'izy ireo raha ny loharanom-baovao hatrany raha ny vaovao misy hatrany ary miazakazaka hoy azy zavatra zay dia ny tale général ny CNAPS teo aloha zany Mamy Rakotondray be no nahiditra ponja vonjimaika ary eo ambany fanaraha-maso
ny fitsarana kosa ny pentanana Antananarivo renivohitra i Ramatoa Arlala Ramanantsoa sy Claudia Andritsitoaina zay tale général ny SMGD moa zany a mazava ho azy ny antony ilazantsika an'izany dia le hoe miazakazaka ny toetra raha, miazakazaka ihany koa ny raharaha-pirenena ka tsara amintsika malagasy, tsara amintsika rehetra izay efa niroso ary nanio fahavononana iroso amin'izany ataontsika hoe fanovana izany a no mahafantatra izany rehetrarehetra izany. Misy ihany koa moa ny fionan'ny Bianco amin'izao ora itenenantsika izao a eny amin'ny Bianco eny Ambobao eny a fionana amin'ny mpanao gazety anaovana ny tatitra hoe nasina ny zavatra nisy ary ny tsara ho fantatry ny olona ihany koa dia hoe nanahoana izay zavatra niseho izay tenenivon'ny Bianco raha ohatra ka ny tenenivon'ny Pâques omaly sy androany a ireo resantsika ireo satria raha ny tenenivon'ny Pâques omaly sy androany zany araka ny voalazantsika teo a dia ny raha mahakasika n'ilay SMGD sy ny CNAPS ny akatra fampanoavana teny amin'ny Pâques omaly a ary te amin'ny ty androany ity kosa ny raha mahakasika ny Madagascar Airlines zany a no iakaran'ny Rina Rakotomanga sy ny vadiny moa zany a eny amin'ny Pâques amin'izao fotoana izao ary ezahana ho ampitaina amintsika ny tsara ho fantatra mahakasika izany a ezahana ho ampitaina amintsika eto ihany koa ny vokatra izay fanadihadiana sy ny fitsarana eny anivon'ny Pâques izay ny tsara ho fantatra mahakasika aniny satria dia any avokoa ny masony rehetra amin'izao fotoana izao satria manoloana ny toe-java-misy hoe araka ny teneniko teo a ny toe-java-misy eto amin'ny firenena ny ainga tamin'ilay fitakin'ny vahoaka malagasy ihany koa dia efa nihitatsika ary efa fantatry ny rehetrarehetra iny fa ny premier ministre lehibe ny gouvernement no ataontsika hoe nampita toromarika mazava ho an'ny ministry ny fitsarana na ny mpitahiry ny fitombo-kasehampanjakana hamongorana ireo tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena. Araka izany moa dia tafiditra ao anatin'ilay dingana voalohany raha azo lazaina raha izay no azo ilazana azy, tafiditra ao anatin'ilay dingana voalohany amin'ny fanadiovana sy fanarenana ny fitantanana ny raharaha-mpanjakana. Zay ny dingana voalohany zany, fanadiovana sy fanarenana ireo fitantanana rehetra mahakasika ny ataontsika hoe raharaha-mpanjakana. Izany moa zany ny tanjona ao anatiny dia le hoe famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka voalohany indrindra ary famerenana ihany koa ny fahatokisan'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanjakana ary indrindraindrindra tafiditra ao anatin'ny politika ny fanavaozam-pirenena zany raha ny fanazavana moa zany a ao anatin'izay zavatra izay ary zay no iresahana hoe dingana voalohany zany a izay resaka hoe fanadiovana sy fanarenana ny fitantanana ny raharaha-mpanjakana izay raha miditra amin'izany ataontsika hoe fanadiovana sy fanarenana izany zany a dia tsy maintsy misy a ny fanesorana ireo a izay ataontsika hoe tsy nanaraka ny lalàna, fanesorana ireo izay ataontsika hoe sakatsakana tsy nampirindra izany ataontsika hoe fitantanana ny raharaha-mpanjakana izany, fanadiovana sy fanesorana ireo ataontsika hoe mpahazo tombontsoa manokana tamin'izany a fitantanana ny raharaha-mpanjakana izany. Ary zay le tafiditra ao anatin'ilay hoe famongorana ireo tsy maty manota satria efa nisy teto amintsika hatramin'izay zany ataontsika hoe fikatsahana tombontsoa, fahazahoana tombon-dahiny, ny resaka ataontsika hoe kolikoly avolenta sy ny kitrano an-trano a ao anatina fitantanana ny raharaha-mpanjakana izany. Ka izay ilay nitenen'ny tompon'andraikitra voalohany ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta izany ilay hoe ahafahantsika miroso amin'izany famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka sy famerenana ny fahatokisan'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanjakana izany dia tsy maintsy mifongorona aloha ireo a tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena. Amin'ny fotsy miankatra aloha araka nefa nateneniko ihany dia zava-dehibe zay satria
ny tena fototry ny fitakiany vahoaka malagasy averiko foana ny tena fototry ny fitakiany vahoaka malagasy iny de ilay famerenana ny rariny ny siny ilay ataontsika hoe fitoviana eny anivon'ny fiarahamonina ary koa ny fampanjakana ny fahamarinana takina zany ataontsika hoe rariny zany eto amin'ny tany sy ny firenena satria raha ohatra votsivotsiny vitsivitsy ny raisitsika raha ohatra ka samy malagasy zao ihany de tsy rariny kosa raha ohatra ka misy ilay ataontsika hoe eo ambonin'ny lalàna ireo tsy maty manota zany de misy ihany koa ireo voafehy na hoe eo ambanin'ny lalàna raha ny lalàna mipetraka nefa de hoe tsy misy na iray aza olona tokony ho eo ambonin'ny lalàna eo ambany fifehezan'ny lalàna avokoa ny olona rehetra tsy misy ankanavaka na iza na inona toerana misy azy ho famigorana an'izay zany de tsy maintsy misy dinika anao arahana tsy maintsy misy pa lalova anao ahafahana miroso amin'izay